Tanterahana androany teny amin'ny trampokon'olona Analakely kosa ny famaranana ny volana anatanterahana ny anandratana ny teny malagasy ho an'ity taona ity fotoana tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny tsipiteny andrianiko ny teniko ny an'ny afako feheziko. Nofaranana androany teny amin'ny trampokon'olona Analakely ny volana izay natokana anandratana ny teny malagasy. Notsindrin'ny Ramatoa Juliette Ratsimandrava avy amin'ny Akademia Pirenena nandritry ny lahateny izay nataony fapana be izay manana ny anjara toerana lehibe nitazominy teo amin'ny fanomezam-bony teny malagasy Andriamatoa Henri Raingson izay nahitana ny tsipiteny hoe andrianiko ny teniko ny an'ny afako feheziko roapolo taona lasa zay. Tsipiteny hoe andrianiko ny teniko ny afako feheziko resy ny tapany voalohany misy hevitra telo nomena azy. Ny hevitra voalohany andrianiko ny teniko zany andriana zany dia mila araka voalohany raha ataoko hoe andrianiko ny teniko zany dia hajaiko meko asina no ny teny hafa rehetra zay ny hevitra voalohany. Ny hevitra voalohany dia hoe fiteny malagasy hoe zay marary toy inona andrianina marary ny teny malagasy ka andrianina mila fitsaboana mila fanomezana aina ahatonga azy ho teny maharaka ny toetrandro tombo harena ary ny fahatelo ao ny atoko hoe teniko dia fanatsa. Misy sapandrara samihafa fantatrao ny atao hoe déontologie de la presse fanajana ny asin'ny tena. Ao ny déontologie médicale ny serment d'Hippocrate ao ny serment ataon'ny avocat ataon'ny mpitsara dia ny olona rehetrarehetra eny dia milaza hoe hijoro amin'ny fahamarinana ka rehefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny teniny izy dia very marary ilay teny. Reo ny hevitra telo mpamin'izao fotoana izao ampitahintsika ny an'ny afako feheziko ilay teny malagasy amin'ny mahatenin-drazana azy amin'ny mahateny pirenena azy amin'ny mahateny reny azy. Anisan'ny nosoritany farany fa ilaina ny politika ny dikateny ny politika ny rakibolana ny sehatra sy ny fanapariahana boky maro ary tokony jerena manokana ny fomba atao mba hitiavan'ny malagasy ankehitriny vaky teny. Tsy nataon'ny tanàna Antananarivo Ambaninjavatra moa ny fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy ary nambaran'ny tale ao amin'ny tanàna Antananarivo fa mandritry ny iray volana dia omena maimaim-poana ny fampiasana ny tranompokon'olona Analakely izay vao avy navozina ho fanatotosana hetsika ara-kolontsaina samihafa.